zay ny amin'iny fa tonga nitondra ny Tsimbrambony tanana tetsy amin'ny tranomboky pirenena tetsy Apeflo Ramatoa Rajonary Mampianina Avoangy vadiny filoha pirenena ery Rajonary Mampianina nampiseho fiarametana ho fanohanana ireo traboina vokatry ny andro ratsy sy kere any Atsimbo tokoa ny reniny malagasy. Tonga nitondra ny voatsirambony tanana tetsy amin'ny tranomboky pirenena etsy Apeflo Ramatoa Rajonary Mampianina Avoangy vadiny filoha pirenena Rajonary Mampianina ery ny hifarany herinandro lasa teo. Nampiseho ny fiara-mientana ho fanohanana ireo traboina vokatry ny andro ratsy sy ny kere any Atsimo tokoa ny reniny malagasy tamin'ny alalan'ny fanodorana fanampiana. Firesakina ho an'ireo traboina sy kere any Atsimo dia eto izahay vadiny pirenena sy ireo vadiny monta mirahina sy miray fo amin'ireo tanindrazana amintsika indrindra ny any Atsimo dia misy fanomezan-tanana sy fanolorana kely avy eo amin'ilay ireo izay isako izao vady dimanjato gony menaka dimanjato litatra voamaina dimapolo gony ary ireo fanampiny maro samihafa dia mirahina trany amin'ireo malagasy tanindrazana izahay dia mankahery sy mitofam-bavaka. Napetraka ny vadiny filoha pirenena Rajonary Mampianina ery ho lahara-paminana ny hifampiroboroboana ny lafiny ara-tsosialy indrindra ho an'ny vahoaka madinika.